ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ty sabotsy fa efatry ny volana mety ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny taratasy voalohany ny soratan'i Paoly ho an'ny Koritiana. Koritiana voalohany toko faharoa, Koritiana voalohany toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Koritiana voalohany toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isika tsy nandray ny fanahy n'izao tontolo izao fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Izany koa no lazainay, tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olombelona fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy, raha milaza ny zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy izay. Fa ny olona izay araka ny nofy ihany dia tsy mba mandray izay ihany fanan'Andriamanitra. Fa fahatalana mizadizady tsy azony satria araka ny fanahy no amantaran'izany. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantarin'olona. Fa iza no mahafantatra ny sain'ny Tompo mba hampianatra azy fa izahay manana ny sain'i Kristy. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Andiny faharoa folo. Fa isika tsy nandray ny fanahy n'izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Fa isika tsy nandray ny fanahy n'izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Fa merimeritsika amin'ny fianarana soratra masina na ny fianarana momba ny finoana hoe ny Andriamanitra inontsika ao amin'i Jesosy Kristy Tompo dia Andriamanitra mpanome. Andriamanitra mpanome. Tsy Andriamanitra mpitaky akory. Tsy Andriamanitra miandry tolorana fa Andriamanitra mpanome. Io dia mahasamy hafa n'Andriamanitra inontsika sy ny Andriamanitra izao tontolo izao. Ny Andriamanitra eny amin'izao tontolo izao izay hitatsika na rentsika hambara etsero anatin'izany ny fanompontsampy dia Andriamanitra mitaky zavatra avy amin'ny olombelona. Andriamanitra izay mitaky effort na fiezahana avy amin'izay rehetra mitady azy. Ny sampy dia miandry tolorana. Ny sampy dia izay mpanompo azy no manolotra zavatra ho azy. Manasina azy, mibata azy, manatona azy, mikarakara azy, manao izay asainy atao ilay mpanompo azy. Fa Andriamanitra Kristianina tsy izany. Ny Andriamanitra Kristianina dia Andriamanitra mpanome. Ary Andriamanitra izay izy no nanatona ny olona. Andriamanitra izay izy no nanome ny olona ahafahan'ny olona manompo sy mantanteraka izay zavatra tiany atao. Andriamanitra izay nanakaiky ny olona ary miara-monina amin'ny olona. Andriamanitra mpanome fa tsy Andriamanitra tolorana akory. Dia eto amin'ity andininy ity ara dia hoy Paoly manao hoe ahoana no ahafantarantsika ny zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia manome mandrakariva. Vao manomboka any amin'ny bokin'ny Genesisy dia Andriamanitra dia manome. Afaka manome itsika satria manome Andriamanitra. Zay mazava ho azy ny teolojia antsika kristianina. Afaka manome ianao satria efa nanome Andriamanitra. Afaka manolotra ianao satria efa nanolotra Andriamanitra. Afaka miasa ianao satria Andriamanitra nanome zany. Zay ny finoantsika. Ny fahafahana eo am-pelatanantsika dia fahasoavan'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra ary afaka manao zany sika satria Andriamanitra efa nanome zany ho antsika. Dia hoy Paoly manao hoe betsaka ny zavatra ny olona tsy mahafantatra ny fanomezan'Andriamanitra. Betsaka ny olona tsy mahafantatra ny fanomezan'Andriamanitra. Manome Andriamanitra saingy betsaka ny olona tsy mahafantatra an'izany. Everin'ny olona fa
droit na zony ny zavatra rehetratra eo aminy ary tsy mahagaga zany ho Paoly satria fanahiny zao tontolo zao ny eo aminy ohatra hoe zange manamaso de aradrariny raha mahita ahy zange manana vava de aradrariny raha afaka miteny ahy fa rehefa sanatria tojolona sembany ianao manamaso fa tsy mahita manambava fa tsy afaka miteny vao mieritrehitra hoe aikay tsy automatika aikay tsy mandeha ho azy aikay tsy tonga ho azy no hoe manana maso aho de afaka mahita na manana vava ahy de afaka miteny na manana tongotra de afaka mandeha na velona de afaka misakafo ay zany zavatra zany dia misy olona mana zany rehetra zany fa tsy afaka manao na inona na inona ay zany zavatra zany fahafahana no men'Andriamanitra betsaka ny olona eto ambonin'ny tany tsy mahafantatra ny fanomezan'Andriamanitra ary tsy vitany hoe tsy mahafantatra ny fanomezan'Andriamanitra izy fa tsy makasitraka an'Andriamanitra tsy mahay makasitraka ilay mpanome tsy mahay makasitraka ilay mpanome ary de lasa tsy miraharaha ilay mpanome rehavako ny Andriamanitra tia de Andriamanitra nahary izao tontolo zao ary nametraka atsika teto am'ty zao tontolo zao ty nanome atsika izao tontolo zao mba ho karakaraitsika Genesis 3:20 ary Andriamanitra nametraka ny olona to am'say teny mba hiasa sy hitandrina azy nomeny Andriamanitra fahafahana isika iaina amin'ny asan'ny tanany zavatra nanahirana an'Andriamanitra ty zao tontolo zao ty fa napetrany teo ny olona namatambonina tsy nanao na inona fa namatambonina zavatra efa vonina teo ny tany sy zay rehetra eo aminy de nomeny Andriamanitra ny olona saingy ny olona de zao raharay tsy fantatry ny olona matetika aza tsy fantatry ny olona hoe Andriamanitra nge nanome azy an'izany zao rehetra zao nge misy tsy hoe nisy ho azy zao rehetra zao nge misy tsy hoe tonga ho azy fa nomeny Andriamanitra ny olona ary dia rehefa tsy takatry ny olona zay fanomezan'Andriamanitra zay de na simbany fotsiny na ravany tsy akasitrahana tsisy heviny eo aminy tsisy dikany eo aminy ary tsy hainko aza mampiasa azy Paoly tsy za manazava manao hoe izy manao hoe fanifanahy zay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomeny Andriamanitra antsika hafa be mihitsy ny fanazavan'ny Paoly ny fanahy masina eto John manazava ny fanahy masina manao hoe io fanahy masina io mpampianatra io fanahy masina io mpampahery parakleto mpisolo vava io fanahy masina io manome anao fahazavan-tsaina fa hoy Paoly manao hoe io fanahy masina io de mahatonga anao mahafantatra ny fanomezan'Andriamanitra mahafantatra ny dikany zavatra omen'Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra izay omen'Andriamanitra anao rehavako tena toetra sarobidy mihitsy ny fahafantaranao ny hoe ity fanomezan'Andriamanitra ity zavatra ity de nomen'Andriamanitra ny fanahin'izao tontolo zao de tsy mampahafantatra ny olona ny fanomezan'Andriamanitra ataony mihitsy ara zay anadinon'ny olona ny fanomezan'Andriamanitra tahaka ny nataon'ilay ratsy tamin'ny vehivavy tamin'ny olombelona tao amin'izay edena hoy izy manao hoe nomen'Andriamanitra fahafahana ny olona nomen'Andriamanitra fahafahana ny olona fa ola ratsy tsy fahafahana zany io fa izao ampiasao amitsy izy le fahafahana nomen'Andriamanitra anareo tsy tian'Andriamanitra hitovy aminy anareo de rarahany tsy hinana nio azy io ny voan'io azy io fa atao zay zavatra andraran'Andriamanitra anareo afenin'Andriamanitra afenin'ilay ratsy ny sitrapon'Andriamanitra afeniny ilay lalana tsara afenin'ilay ratsy ilay zavatra tsara nomen'Andriamanitra ny olona ary dia zay mandrakariva ny fomba fiasa mandrakitiny androany tsy niova mihitsy ataony zay tsy ahafantaran'ny olona ny fanomezan'Andriamanitra ataony zay tsy ahafantaran'ny olona ny lalan'Andriamanitra na io fahafahana omen'Andriamanitra antsika io ary
tsy ho tsy ho fahafahany sototoizangena tsy hoe fahafahany amin'ny soratra masiny tsy ho afaka mitatatata zay tianao lazainy ianao ka na de anafotoan'olona aza na de andratra olona aza na de antotona ny voninahitry ny olona aza na de anybana ny aja mamboninahitry ny olona aza de tenenina ihany ka zany tsy hoe fahafahana tsy zany ny soratra fahafahana ny soratra masina soratra masina moa nresahana tsika tsy miresaka afa-tsy soratra masina etona fampianaran'ny fiangonana resahantsika tsy miresaka ny filozofina ny zavatra ohatr'izany loatra akoatrany hoe lafiny hoe anampiana amin'ny fanazavana na ahitsy dia na ifafahany eo rangetsy betsaka no tsy mahazo azy iverina fa fanaovana zay tiana tao filazana zay tiana lazaina tsy zany angeny fahafahana raha baiboly ndresany ka raha tiana nanazavany mihitsy Paoly manao hoe tandreminareo sao entinareo manaraka ny nofony antsony hoe fahafahana zany hoe iverinareo fa ny fahafahana de miivo amin'ny nofo olombelona ny fahafahana tsy miivo amin'ny toeranareo tsy miivo amin'ny nofonareo tsy fanaovanareo zay mahafinaritra anareo voalohany zany dia takonina n'ilay ratsy mandrakariva ilay tsara ny men'Andriamanitra fa hoe Paoly manao hoe rehefa mandray ny fanahy masina isika de ny fanahy masina ny mampahafantatra atsika midika ny zavatra omen'Andriamanitra ny fanomezana omen'Andriamanitra ary efa fantatra ny zavatra ny fanomezan'Andriamanitra de zao hainao voalohany makasitraka an'Andriamanitra hainao ny mampiasa an'ilay zavatra hainao ny manaja an'ilay zavatra hainao ny manaja n'ilay nanomehan'ilay zavatra rehefa fantatrao ny hasaribidin'lay ny dikan'ilay zavatra de fantatrao hoe aika ity afa amin'Andriamanitra de lasa tianao Andriamanitra rehefa tianao Andriamanitra tianao lay zavatra nomen'Andriamanitra rehefa tianao lay zavatra nomen'Andriamanitra akasitrahanao Andriamanitra nanome azy ary dehibe am'izay ary sokafy ary mety tena tareny fan'Andriamanitra de sokafy ny masonao hijery ny zavatra nomen'Andriamanitra anao jereo ny atsara ny nosonao eto Madagasikara de ianao ve dila aza fa tsy ava amin'Andriamanitra io fa nga ianao reny n'olona teto ambonin'ny tany fa maninona no ianao nomen'Andriamanitra ity nosy ity tiany Andriamanitra ianao de ho an'ny olona matary ny fanan'Andriamanitra de resy lahatra hoe ity nosy malala atsika ity Madagasikara ity dia nomen'Andriamanitra atsika fanomezan'Andriamanitra atsika fa ho an'izay zanaka zao tontolo zao de tsy mahafantatra ny fanomezan'Andriamanitra ny Madagasikara ka de tsy rarahiny Madagasikara robainy ny arenao anatiny ahondrany ery ny arenao anatiny tsy rarahiny dorany simbany tsy asiany asina dia satria tsy fantany lay nanome azy tsy fantany Andriamanitra ary tsy akasitrahany Andriamanitra tsy akasitrahany satria ny fanahiny zao tontolo zao anao aminy ry avako malala raha tena kristianina marina isika de tokony haisotra n'Andriamanitra ny amin'ny misaotra anao zay Andriamanitra fa nomenao amin'ny Madagasikara tiana Madagasikara satria tiana ianao manana didy aminao a Madagasikara satria nomenao anay Madagasikara de manana didy kolokolo zay nomenao anay zay satria tianay ianao raha tena ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra de misokatra ao anatintsika ny hoe andray ty fahatsarany ty nosy ny men'Andriamanitra atsika ity fa tsy zay ihany fa ny fiainanao manokana rehefa tena ao anatinao ny fanan'Andriamanitra rehefa miasa ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra de hitatsika ny fahatsarana fa ny asaribidiny fanomezan'Andriamanitra eo amin'ny tenatsika eo amin'ny ankohonantsika eo amin'ny mpiarabelona amintsika de mahay manome voninahitra n'Andriamanitra isika avako malala tsy lany lanina ny fitain'Andriamanitra fa be dehibe ny soataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mpanompony de mety ezara anokatra ny masona mety tsy tary ny fanan'Andriamanitra de mahaiza misaotra mahaiza mamantatra ny fanomezan'Andriamanitra anao fa misy ny fanomezan'Andriamanitra anao isan'andro vao miposaka io masoandro de Andriamanitra manome ary io Andriamanitra manome io de inona no andrasany tanana mitsotra no andrasan'Andriamanitra handray le fanomezan'Andriamanitra tanana vonina andray zay atolotr'Andriamanitra ary vava vonina hisaotra am'izay nomen'Andriamanitra fo vonina akasitraka am'izay natolotr'Andriamanitra de mandeha any arevako malala meteza tary ny fanan'Andriamanitra de mahaiza misaotra sy mamantatra sy omen'Andriamanitra anao mivavaka sika
tompo misaotranao zahay fa izahay dia tsy olona araka ny nofo, tsy ny fanahin' izao tontolo izao no manjaka ato anatinay fa ny fanahinao masina, ny fanahinao Andriamanitra de manjary takatray ny fanomezanao. Izao tontolo izao tsy mahatsapa ny fanomezanao ka dia ndraindray aza manometsiny ianao, manaratsy ianao, manenjika anao Andriamanitra. Fa izay kosa tompo omenao ny fanahinao masina de tsapanay ny ahasaribidi ny fanomezanao anay, ny fahavelomanay isan'andro, ny mpiarabelona aminay, ny tanindrazanay, ny fanomezam-pahasoavana nomenao anay. Tompo malalo, misaotranao zahay fa amin'ny alalan'ny fanahinao masina no atakaranay ny asaribidy ny fitiavanao Andriamanitra. De misaotra tompo fa matsiaro zany zay am'ty volana Mey ity, matsiaro manokana ny fahasoavanao, matsiaro manokana ny fanomezanao ka dia mankasitraka tompo. Mivavaka zahay, ampahirezo mandrakarivo zay tompo, mba hanana fofeny fifaliana amin'ny fiainana isan'andro, ary ataovy marina aminay ny teninao manao hoe mahaiza misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Farana ny herinandro tompo, misaotra anao zay nomenao anay tamin'ity herinandro ity, ny asa, ny fifaliana, ny fitahi-pahasoavana teo amin'ny isan'andro nay, ny sakafo, saotra fa nanomenay an'izany ianao. Teo koa mety nisy lavan-javatra sarotra ny lalovan'ny havana ny tsirairay de angatahana ifampahirezana izy ireny Jesosy. Trotro ambavaka azy ireny zahay, mba ho tsapany fanahinana inona dia eo ankilan'izy ireny mandrakariva ianao. Farana ny herinandro dia mametraka ny herinandro vaovao sady eo am-pelantananao zay Jesosy, ho herinandro ahafantarana ny fanomezanao, ahafantarana ny sitraponao ka hiterana ianao ary hitenenana mandrakariva manao hoe fa ny fahasoavanao Andriamanitra no atoy izao anay. Misaotra Jesosy fa afaka mametraka ny herinandro vaovao am-pelantananao sady zahay. Amen.